Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika rehako malala tratra ity alatsinainy fa 4 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasinà araka ny lioka toko fahatelo, lioka toko fahatelo andiny fafito ka hatramin'ny dimy fa 4 lioka toko fahatelo andiny fafito ka hatramin'ny dimy fa 4 vakitsika amin'an'i Jesoa. Dia hoy Jaona Paoly Batisa tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hatao batisa: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza vo miendrika ny fibebahana. Ary aza manao anakam-po hoe manana ny Abrahama eo rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny asa ady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia hokapaina ka tsy hibiany anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary ny ataonay? Ary namaly izy ka nanao hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa. Dia avy koa ny mpamory hevitra sasany mba ataon'ny batisa ka nanao taminy hoe mpampianatro, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra noho izay nitendrena alainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy, aza mitohatoro foana amin'ny olona, ary aza mihampangalainga ary mihanina amin'ny karamanareo. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Jaona eto revako malala no nirahin'Andriamanitra ho amin'ny taranak'i Abrahama, ho amin'ny zanak'Israely, hitaona azy hamovo miendrika ny fibebahana. Izany hoe Jaona Paoly Batisa dia tonga hamerina, hitaona ny taranak'i Abrahama, zanak'Israely izany, hatsiaro ny fanekeny, hatsiaro ny voady, hatsiaro ny fanarahany tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Abrahama dia ny hanompo an'Andriamanitra, tsy anan'Andriamanitra hafa, hanaraka ny lalàn'i Mosesy koa aza izay efa nolovan'izy ireo hatrany anefitra. Mamoaza vo miendrika ny fibebahana. Dia manafatra koa ny tompo eto izany manao hoe izany olona mamoa vo miendrika ny fibebahana izany dia izao tsy olona matoko tena, na koa olona mieritreritra hoe izay nge taranak'i Abrahama ka dia afa-po e. Jaona dia nanafatra tamin'ireo taranak'i Abrahama manao hoe marina fa aza taranak'i Abrahama nareo, nanome toky anareo Andriamanitra fa hitahy anareo, saingy izao niala tamin'ny didin'Andriamanitra ianareo. Ary betsaka ny kristianina indraindray no mieritreritra manao hoe ny maha-kristianina dia lovana. Maha-kristianina tsy lovana. Zava-dehibe ny hoe nampianarin'ny ray aman-dreny isika ho tonga kristianina tsara be izany, izay daholo tsika rehetra. Hatrany amin'ny sekoly alahady dia nampianarina, tany amin'ny fikambanana tanora, tao am-piangonana dia nampianarina izany, saingy itsika rehetra dia resy lahatra. Ary izay no tiany Jaona ho takatritsika eto, fa tena maha-kristianina dia fanapahan-kevitra manokana tsirairay koa. Rehefa tonga mahavory sainanao ianao dia manapa-kevitra ianao izany. Izay ilay mahatonga anao hoe raisina mpandray, izay mahatonga anao hoe manao diakona, izay mahatonga anao hoe manao mpitandrina, izay mahatonga anao hoe manao mpiandry, pretra sy ny sisa rehetra. Izany hoe misy fotoana izay tsy maintsy hanapahanao hevitra. Ny maha-kristianina dia safidy. Marina fa hatry ny fahazazantsika dia efa nitaizana tahaka izany ho Paoly tamin'ny alalan'ny Timoty hoe izay nampahafantarina anao hatry ny fony fahazaza. Saingy izao misy zavatra tsy maintsy ianao isika nanapa-kevitra hoe izaho Andriamanitra hanompo anao. Noho izany dia tsy tokony hadonoantsika fa maha-kristianina dia tena safidy manokana. Ary izay safidy manokana izay, izay ilay ilafihany antsoina hoe fibebahana. Hoe miankina amin'ny safidiko ny maha-kristianina ary fanapahan-kevitro, hiova fanapahan-kevitro hiaraka amin'Andriamanitra.
Dia eto zany a dia hoan'izay mamoa mendrika ho antsika zay mamoa voamendrika ny fibebahana dia asain'ny tompo mahatsiaro manavao fanapahan-kevitra hoe tsy hanompo afa-tsy. Tonga kristianina satria tia an'Andriamanitra. Tonga kristianina satria resy lahatra fa raha vao fiainana tsy misy Andriamanitra dia fiainana tsisy heviny, tsisy sensa, tsisy dikany. Satria fiainana miankina amin'ny materiel fotsiny ka mety kivy ao anatin'ny fahantrana na mirehare ao anatin'ny fahombiazana. Fa ny fiainana misy Andriamanitra, miainana miaraka amin' Jesosy de zao fiainana feno fifaliana, na inona sedrana, na fahoriana, na fisina, na inona de zao tsy mampiova ny finoanao, tsy mampiova ny fiainanao sy ny fifaliana ao anatinao, ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa zavatra faharoa zay aseho an'ity voamendrika ny fibebahana ity de zao ny voamendrika ny fibebahana de manjary asa. Fibebahana zany de fahatsapatena zay atarihin'ny fanahy masina ny olona ka mahatonga ny olona mahatsiaro tena ho diso. Rehefa mibitsika ao anatin'ny olona ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toroteny, na ny fampianarana, ny hira, na ny vakin-teny, na ny baiboly na tahak'izany dia misy asan'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona ka mahatonga azy mahatsiaro diso, mahatonga azy mahatsiaro te hivoatra ary mahatonga azy te hangetaheta hiarina sy hitraka. Io zay le fibebahana zany hoe fiovana lalana, fiovana direction dia mitodo-do makany amin'ny lalana tena izy. Zay raha ohatra ka journaliste izay fitodiana izay no antsoina hoe fibebahana. Fa tsy ampy anefa zay satria manomboka amin'ny fanekena ho diso, fa ny fanekena ho diso sy ny fanapahan-kevitra andeha amin'ny lalana marina de fiantombohan'ny fibebahana ihany. Fa ny fahatelo de zao amin'ny fibebahana resy lahatra fa tokony fa te hiova, mieritreritra fa diso, resy lahatra fa diso, miova lalana, mandeha amin'ny tokony ho izy ary ny fahatelo de zao mamoa voamendrika ny fibebahana zany hoe manao fanonerana. Zany hoe le fanonerana io de ny hoe tahaka nataony Zaka Iozy hoe zay nalaiko tamin'ny tsy rariny de onerako, zary zay rehetra ny fananako omeko any malahelo sy ny sisa rehetra. Zany hoe rehefa mibebaka ny olona de mahatsiaro diso, nahatsiaro hoe aino za tamin'iza mpanota de mpanimba zavatra, betsaka ny zavatra nisimbako, ny fiainako, manodidina ahy dia manonotra ianao zany, manonotra amin'ny lafiny hiezaka manao ny tsaratsara kokoa. Ary zay fanonerana zay ny dikan'ity ity fanontaniana ity hoe inona ary no ataonay, inona ary no ataonay. Dia misy inona ary no ataonay fanontaniana telo be zao navalin'ny Jaona eto. Tonga avy any amin'ny Jaona, antony an Jaona ny saram-babem-bahoaka de nanao hoe inona ary no ataonay, zay mibebaka, zay resy lahatra fa diso, zay te hiova, zay tsy te hiara ny fahatezenan'Andriamanitra satria anao efa miteny manao hoe ny hazo zay tsy mamoa vao tsara de ho kapaina, io ndre efa pototry ny hazo ny famaky. Dia zany hoe Jaona de nampafantatra manao hoe safidy ny fibebahana, safidy makany amin'ny fiainana ka raha ohatra ka tsy mandray ny fibebahana de toy ny hazo tsy ilaina de efa pototry ny hazo ny famaky. De nanontany ny vahoaka inona ary no ataonay. Dia raha antsorina de zao ny valitenin'ny Jaona voalohany de zao hoe inona ary no ataonay de zao mba mandehana mizara. Ny voamendriky ny fibebahana voalohany de zao koa ny fiovana zany, ny fanonerana zany, ny fanonerana atao am'zany hoe voamendrika ny fibebahana zany de zao ny fizarana, fahafoizana. Tsy misy olona zany ka hoe nitahin'Andriamanitra na nahatsiaro diso, nahatsiaro meloka de rehefa mibebaka de zao tsy mahafo na inona na inona mihitsy fa mbola mafy fo, tsy mahafo na inona na inona ho an'ny hafa, tsy miraharaha ny hafa. Na rehefa mandeha de miady mipangataky eny an-tsena avy inona no mbola angatahanao ianao matanjabavy de mbola manao moraly eraky ny tanàna, tsy ohatr'izany ny olona mibebaka. Ny olona mibebaka olona manana fo mitsetra ny fahorian'ny hafa, tsy hoe manana fo hitsara ny anameloka marina loatra fa raha mijery ny olam-piarahamonina tsika indraindray de manana foroana manao hoe ianao ve lehilahy lehibe io, tokony miasa, tokony manasa lamba nge azo atao, matsaka nge azo atao, mitombo-biriky azo atao, fa maninona ianao manao an'izao. Eny e, zavatra tena mety enina mihitsy zany ama olom-pirenenantsika de manana an'zany fomba fisainana zany, fa misy lafin-javatra indraindray tsy voatery olona ohatran'izany no tojo anao.
fa misy olona tojo anao tena sahirana, misy zavatra be dehibe ary eto dia lay tiany Jaune ho takatritsika de tsy miainga am'lay fiarahamonina fa miainga amy zavatra eo am-pelatananao. Azavaina tsara, raha misy olona manana akanjo roa de ao kizara ny tsy manana. Jaune tsy miteny manao hoe raha mahita olona tsy manana ianao de omeo izy, tsy zay, fa raha misy olona manana akanjo roa de zarao io. Ny Jaune zany eto de izao raha misy de izy koa ny tompony ary zay manan-kanina de aoka anao toy izany ko. Zany hoe miainga eo am'le eo am-pelatananao no hanaovanao, zany hoe masonao zany eo am'le zavatra nomen'Andriamanitra anao fa tsy any am'lay olona anaovanao soa na any am'le fiarahamonina anaovanao soa. Zay mahasamy hafa azy. Itsika mantsy rehefa manao asa soa de mijery an'le olona isika zany aloha hoe tokony anaovako ve le olona zay tsy tokony anaovako, na mijery manao hoe tokony hanampy asa tsy tokony hanampy raha mijery an'le olona ry, fa tsy zay ny an'ny Jaune. Fa ny an'ny Jaune manao hoe ny eo aminao no jerenao fa tsy mijery an'lay tsy any am'le olona aloha masonao na any am'le fiarahamonina fa izao any am'izay tokony ataonao masonao. Raha manana akanjo roa ianao de zarao. Zay ianao vao mijery hoe iza ny izarako azy, fa tsy hoe any am'lay tsy manana ianao no mijery manao hoe iza lay tsy manana, zaraiko telo zany ty akanjo ty raha izany na zaraiko roa ty akanjo ty na hoe za tsy hanome indray satria toatra ny tsisy omena. Zany hoe maso zany mahavoa-tsika mantsika tsy tratry ny fomba fijeriny zao tontolo zao de tsy nitezaina hitodika any amin'ny tena mihitsy fa hitezaina aloha hitodika any amin'ny hafa ary miainga mandrakariva any amin'ny fihetsiky ny hafa, zay ny fihetsika. De tsy zay loatra ny toetran'ny kristianina mibebaka. Ny toetran'ny kristianina mibebaka de zao miainga am'izay tokony atao. Tsy ny toetranao no mibaiko ny tokony ataoko fa ny tokony ataoko no miainga amin'ny am'izay maha izaha no mibaiko ny tokony ataoko. Tsy zay rehetra manodidina no mibaiko zay mety hoe zao no tokony hizara raha tsy tokony hizara, tsy zay loatra aloha ny voalohany, fa hoe satria manana, satria nandray, satria nodolorana ary satria mibebaka, satria mila manonitra de mizara. Aveo aho vao mijery manao hoe iza zany zao no izarako azy. De izay toe-panahy zay no tiany Jaune ho takatritsika voalohany indrindra amin'ny hoe ho miendrika amin'ny fibebahana ao anatin'ny fanonerana. Fa ny faharoa de zao, fanontaniana faharoa de tonga koa ny mpamory hetra hoe ireo ataontsika hoe ireo tompona andraikitra zany amin'ny fandaminana raharaham-piarahamonina de ny teny manao ary inona nataonay dia hoy Jaune tao aminy hoe aza mampandoa mihoatra no zay no tendrena halainareo. Zany hoe ny tsy fakana tombony miopa, tsy fanaparam-pahefana aza mampandoa mihoatra no zay no tendrena halainareo. Zany hoe mandehana amin'ny fahamarinana. Zany hoe lafiny faharoa de zao eo amin'ny asanao indray zany dia mandehana ianao amin'ny fahamarinana. Amin'ny asa zay ampanaovinao anao de mandehana amin'ny fahamarinana ianao. Aza manao zay ataontsika hoe manao tsirary na olona raha kristianina zany mahatsiaro hoe mibebaka na tsara hoe niona tamin'ny tompo marina tokoa de zao tsy tokony andeha ataontsika hoe handeha amin'ny tsy fahamarinana ka hampandoa mihoatra zay tokony ho alohan'ny mpiarabelona aminy amin'ny lafiny zavatra maro na amin'ny vidin-javatra io. Asa ianareo raha am'izao any atsimo zany zao, am'izao any atsimo zany zao amin'ny faritra Ampania amin'ny faritra atsimo iny Ambovombe, zay fahasahiranana de fahasahiranana nividy-tsakafo mahatratra 2,000 ny kapoaka amin'ny vary, amidy amin'ny kapoakana mady koa ny vary, tsy visin-tsakafo isan-karazany, mampiorokoditra mandre ny tatitra avy any am'ireo fikambanana maro samihafa miasa any an-toerana mahita ny fahantrany ny olona. Dia eo ny hoe ndraindray mipiara-belona mifanararoatra, ndraindray mifanararoatra hoe zara raha misy ohatran'izao nefa mandrakariva ny zavatra azo am'ireny ange, zavatra angonina amin'ny zavatra ohatrany ange tsy mitondra fifaliana tsy mitondra fiadanana matoa Zakaios ny teny manao hoe rehefa saveriko any reto omeko daholo reto satria tsy mitondra fiadanana. Noho izany dia tao amin'ny tompony mpino tsy hanararoatra, tsy hiteny hoe hoay fitranga fanararoatra zao fa zao vao tena fitadiavana, zao vao tena mandeha business am'izao zavatra zao noho ny fahorian'ny olona. Ny mpino tsy ohatry zany. Ny mpino tsy manararoatra ny zava-mitranga mba
ampanankarena azy fa miezaka kosa matoky an'Andriamanitra ary miezaka fanonerana mihitsy azy zany hoe raha ohatra ka misy zavatra azoko atao mba hanampiana ny hafa de manampy mandehana ny fahamarinana atsao ny asanao jereo ny hafa ary ny farany de fanontaniana ireo miaramila zay mazava ho azy romanina reo zany tsy miaramila romanina reo zay tonga ba teo am'jaona koa prozelita de nakeo am'jaona manao hoe satria ny jios tsy de tena nisy mbola azo nanao miaramila tam'izany fotoana zany tsy romanina ny miaramila de tonga teo aminy teo nanao hoe ina nataonay jios manao hoe aza mitoto foana aza mitoto foana ary aza mampangalany zany hoe aza mampiasa herisetra aza mampijaly vahoaka aza mampijaly fiarahamonina aza miampangalainga mianina amy karaha anareo zany hoe ny fibebahana dia manjary mahatonga ny olona mamoa votsara ka le votsara de zao manaja ny hafa manaja ny mpiarabelona aminy manjary mizara ary manampy ny hafa mihitsy ary satria nahoana satria nahatsiaro fanandray izy ny fibebahana de tsy ianao ny manome fa ny fibebahana de enao nandray fa raha vao mahatsiaro anao hoe enao ny manome de tsy tena mbola mibebaka ianao zay fa amin'ny fotoana rehefa tena mibebaka marina ianao de zao tsapanao hoe nisy zavatra nyraisinao ary io zavatra nyraisinao io mahatonga anao mametra-panontaniana hoe inona r'Andriamanitra nataonay de be ny olona ohatry zany ireo ataotsika hoe mpitoro ny filaza-tsara takan'izay Vindy Livingstone misy ry William Carey ry BDB ireo ataotsika hoe mpitoro ny filazantsara nanam-pahaizana teto ambonin'ny tany nanan-karena teto ambonin'ny tany nandeha mitoro ny filazantsara taty Afrika nisy ara-mo tsabo ny olona taty Afrika sarandry Albert Schweitzer ry BDB ireo zay ataotsika hoe raha aty a Madagasikara nisy an'ry Gustave Mondin zany Gustave Mondin zany major de promotion à l'école normale supérieure tany Frantsa tamy taona enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo laha matoan'ny Frantsa de nametra-panontaniana inona ary nataonay de andeha ho any Madagasikara andeha hampianatra takan'ry David Jones sy Thomas Bevan olona nanana ny naizy azy nefa nahavita hanao asa soa ny antony de zao satria mahatsiaro hoe nandray fa izay nandray de mahafaly manome fa matoa ny olona mahidy matoa ny olona tsy mahafoy matoa ny olona tia tena de zao mbola tena tsy niona tamy tompo izy ka tsy nametraka le fanontaniana hoe inona nataonay fa mbe de tianeo fifaliana noho ny famelan-keloka ny raisiny izay de afaka vaovao ny herinandro de enganenao vo miendrika ny fibebahana farakisika popopisoranao zay amy ty herinandro vaovao menao anay ty misaotra fa atao aminao zahay tsy hanompo amy fahazarana fa ampiatonao ny azakazakay zay andiny tena ary tao aminao hijery ny tenanay amin'ny alalan'ny fahasoavanao nandray taminao zahay betsaka ny menao anay ny famindramponao famelan-keloka ny menao anay zay rehetra ny lainay sy masambatra anay azy de menao anay de amin'ireo fo zay tompo tao mba hana fahasahiana vo miendrika ny fibebahana dia ny fahatsapana fa fiainana miaraka aminao ny mahasambatra indrindra de ataovy manao-toepo manome mizary zay efa mahasambatra kokoa ny mizara ny manome noho ny mandray de me fahasalamana sy heri-tanjaka sy fiadanam-po sy fifaliana zay mamakivaky ity herinandro ty jereo manamanjo jereo manana ady am-panahy jereo zay rehetra mangetaeta famonjena tompo de trotroinay am-bavaka mba hitoetra mandrakariva aminao de terizo jereo olona traboina reo havanay mpiray-tanindrazana aminay traboina simba fananana trapavoazana very entana de mivavaka zay tompo mampahirizo izy ireo azy tsy tratra ny tananay de jerevo amin'ny famindramponao saotra Jesoa.